Salama daholo androanitsika dia ndondray raha ho resantsika ny raharaha politika ao Antananarivo renivohitra ao izay niteraka resabe tamin'ity faraparan'ny herinandro tamin'ny fiafarany fanaterana ny taratasy ho firitsahan-kofidiny ireo ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao izay nanaitsany maro moa raha vantany vao nahita ny kandida izay natotry ny vonan'ny firaisan-kina sy ny antoko tiako Madagasikara tao Antananarivo renivohitra tao satria fantatsika tsara fa tsy afaka nirotsaka Andriamatoa Marc Ravalomanana noho ny antony amin'izay resaka hetra sy ny maro hafa izay ka tsy maintsy nanolotra ny kandida iray izy ireo ary ny kandida izay natotrin'izy ireo moa izay tena nahatonga ny resaka izay nandeha etsero izay tsy iza moa izany kandida natolotry izy ireo izay fa itojo Ravalomanana izay ao anatin'ny fianakaviana Ravalomanana hatrany moa raha ny filaza ity tojo Ravalomanana ity izany hoe zanaky ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izany ka eo indrindra no fantaniana izay mipetraka amin'ny besin'ny maro amin'izao fotoana izao eny amin'ny fiarahamonina any amin'ilay hoe hatao lova tsy mifindra ve ity raharaha politika ity sa inona no tena tanjona tiana hatao aminazy ity izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaka ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao matagatasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary mafana ary tena mafana ny raharaha politika ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao amin'ny fanomanana izao fiandohany fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra sy ny Madagasikara iray manontolo izao fantatra fa tapitra tamin'iny androny omaly iny ny fanaterana ireo taratasy amin'izay firitsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna manerana ny nosy izay ka tamin'ny omaly tamin'ny 10 ora sasana hariva no nikatona avokoa ireo birao rehetra teny amin'ny OVEC amin'ny fandraisana izay taratasy ho firitsahan-kofidiny ireo kandida ho ben'ny tanàna izay samy niezaka nanolotra ny kandida izay hitany fa metimety aminy ireo antoko politika rehetra manerana ny nosy na ny antoko politika miankina amin'ny fanjakana izany na ny antoko politika izay tsy miankina ary indrindra fa ireo avy ao anatin'ny antoko politika mpanositra moa dia tena nanolotra ny kandida izay noetretin'izy ireo fa tena azon'izy ireo tokisana tanteraka amin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna ity raha ho an'ny Antananarivo renivohitra izay dia tena niavaka raha samy teo amin'izay fanaterana ny taratasy amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna izay satria tena niteraka resabe suspense tao Antananarivo renivohitra tao ny tsy fahafahany Andriamatoa Marc Ravalomanana izay nieritreritra ny hirotsaka ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ao satria raha araky ny tanjony antoko timma sy ny avy ao ny vovonan'ny firaisan-kina hatrany dia ny mba hahazoany izy ireo an'izay ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ao satria mantsy ny ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao dia isany manana tombony lehibe raha hoarina amin'ireo ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy fantatra fa tamin'iny androny omaly iny dia nanatitra an'izay ho kandidan'izy ireo teny amin'ny OVEC ny avy ao anivony antoko timma sy ny vovonan'ny firaisan-kina izay tsy nety nilaza izay ho kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny avy ao amin'ny antoko timma izay tonga nametraka an'izay taratasy ho filatsahan-kofidiana izay teny amin'ny OVEC voalaza nefa fa feno ny taratasy izay naterin'izy ireo ka teo indrindra no maro nametra-panontaniana amin'ilay hoe iza marina izay kandida izay natolotrin'izy ireo izay maro no nieritreritra fa mety horiana izay solombavam-bahoaka ao amboribory tany fahatelo ao angambany no narotsaky ny antoko timma satria izy raha teo moa isany antanakavanany Andriamatoa Marc Ravalomanana ary isany lohandohan'ny mpisorona ao anatin'izay antoko timma izay tsy izay anefa ny zavanisy rehefa nivoaka ihany izay ho kandidan'izy ireo izay satria nilaza Andriamatoa Marc Ravalomanana tao amin'ny pejiny tao fa isorantsika Andriamanitra fa tafapetraka soamantsara ireo taratasy filatsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra sy ireo mpanolotsaina miaraka amiko teto amin'ny OVEC Tanavilla Isotry avy amin'ny antoko tiako Madagasikara izay
tohanany vonany firaisankina tsy iza moa izany fa itojo Ravalomanana. Rehefa tsy nahita ny rirany amin'ny firotsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra i Marc Ravalomanana dia nandefa anetizana ny lahy ity ho kandidany ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izay, satria voahatitra tamin'izay androny 4 septambra 2024 ny taratasy ho filatsahan-kofidiany izay tojo Ravalomanana amin'ny anarany antoko politika TIM. Somary nafenipenina moa ity kandida ity noho ny antony tsy fantatra. Mandeha arak'izany ny resaka antambazotra-tserasera sy ny eny anivon'ny fiarahamonina fa ho atao lova tsy mifindra ny fitantanana ny tanàna Antananarivo satria mantsy efa teo izy sy ny vadiny ary izao ndray dia ny zanany lahy no ho atolotra ho kandidany ben'ny tanàna ao Antananarivo izay. Tsy manana olona atokisana ve ny antoko sa inona no mety ho hevitra ambadika an'izao ho firotsahan-kofidiany zanaky ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izay. Ka io ny fanontaniana izay mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina eny raha vantany vao nahita sy nandre fa ny zanany lahy ihany no kandida ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao araky ny fanapahan-kevitry ny antoko TIM sy ny vovonany firaisankina izay. Mandeha dia mandeha ary mafy dia mafy arak'izany ny kajikajy politika izay ataony ireo antoko politika lehibe amin'izao fotoana izao satria samy miezaka manao kajikajy izay hahazony vato avokoa sy ny hampandresy an'ireo kandida izay natolotry n'izy ireo avokoa ny andaniny sy ny ankilany, na ny antoko mpanohitra izany na ny eo anivon'ny fitondrana izay dia samy miezaka nanolotra an'ireo olona izay noheveriny fa tena hibata fandresena amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao. Eny tsy fanomezan-tsino izay resaka kajikajy politika sy ny kajikajy eo amin'ny fibatana fandresena izay satria tena tsara sy mamy ny fahefana ary mamy ihany koa ny seza izay isan'ny tena mampiady ny malagasy maro amin'izay resaka ady sezy lava sy ny ady laha politika tsy misy fiafarana izay. Misy aza moa dia tena mifanaratsy mihitsy eny anivon'ny fiarahamonina eny mba hahazona an'izay seza sy mba hahazona an'izay vato amin'ny firotsahan-kofidiana izay ka tsy fanomezan-tsiny iny matoa mandany vola tsy toko tsy firohana amin'izay resaka firotsahan-kofidiana izay dia samby miezaka manao kajikajiny avokoa ny tsirairay. Fa io zany dia tsy misy ny olona handany vola amin'ny zavatra tsy hampidibola azy zany fa matoa miezaka manao an'izay resaka fandaniana maro isan-karazany zay dia tsy maintsy misy foana ny tambiny ao ambadika an'izay fa tsy misy ny hoe hiasa maimaim-poana zany eo ka hoe tsy mila vola fa noho ny fitiavana ny vahoaka no hirotsahana fa matoa milatsaka dia ao ihany izay fitiavana ny vahoaka izay fa eo ihany koa ny fitiavana seza sy voninahitra ary ihany koa ny fitiavana ny vola. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa misisy tao anaty tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.